Vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha tantety tsy mba asa manona ny fiadanan'ny tompondray ho amintsika menakavy a amin'ity fotoanany ho mahafinaritra be faran'izay mahafinaritra be ity zay hitombotsika hatrany amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ary hitombotsika hatrany amin'ny zavatra tokony ho takatsika mahakasika an'ireo atao hoe vision rehefa mahazo vision ianao androany tena zay mihitsy ny anarantsika dia inona amin'izay ny dingana manaraka inona ny dingana manaraka rehefa ao anatinao vision ary androany a mpianatra zavatra anankiray anankiray na anankiroa eo fa amin'ny sabotsy ho avy izao ny tena atao hoe anohizako izay fampianarana mahakasika ny hoe mandray vision avy amin'Andriamanitra izay ndao aloha tsika hivavaka hisaotra ny tompo misaotra indrindra tompo noho ny fahasoavanao noho ny fitahinao raha mbola afaka hianatra indray izay androany andraindray ny fampianarana avy aminao ary andraindray ny teninao mitenena Jehovah tena mitenena fa vonona iaino izay mpanomponao ary vonona andraindray ny afatra vonona indray ny taridalana avy aminao misaotra tompo amen ndao maky ny tenin'ny tompontsika atao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalambin'ny folo ary eo amin'ny andininy faraka amby efapolo mana hoe ary hoy ele tamin'ny aba miakara hinana sy isotro fa misasasasa zato ny ranonorambe dia niakatra hinana sy isotro iaba fa Eli kosa niakatra ho eo atapony Karmela dia nikohaka tamin'ny tany ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohalany ary hoy izy tamin'ny zatovo miakara kely ka tazany ny ranomasina dia niakatra izy ka nitazana dia nanao hoe tsy misy na inona na inona ary hoy izy mandehana koa impito ary noho ny fanompitony dia hoy izy misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra ho eny amin'ny ranomasina dia hoy izy miakaraka lazao amin'ny aba hoe amboary ny kalisinao ka midina fandrao voasakany ranonorana ianao ary vetivety foana dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorambe ary aba niakatra tamin'ny kalesika nakany a Jezirela ary ny tanan'i Jehovah tao amin'ny Eli dia nisikina izy ka dia niazakazaka teo ny alohan'ny aba mandrapatonga ny tany Jezirela averiko le andiny fadimy amby efapolo ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorambe zay tantara izay indray no akatsika lesona goavana dia goavana androany efa nampianariko tao anatin'ny andro vitsivitsy nampianarina mahakasika ny hoe raha tsy manana vision ianao dia tsy possible vita manangana zavatra goavana raha tsy misy vision mihitsy ao anatin'ny sainao manana imagination ianao dia tsy possible afaka anao zavatra sy hetsika eo amin'ny fiainanao Andriamanitra satria Andriamanitra rehefa manao zavatra dia miainga foana amina vision
miainga foana aminavy izy io efa naverimbery kombenombeny ary nampianarina tetombenombeny mihitsy zany a fa ireo tantara rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ireo de zavatra hita tao anatin'ny saina aloha hita tao anatin'ny maso aloha zay vao azo tsapaitanana concret azo raisina zay vao mivadika zavatra mivaingana ary ny baiboly efa nampianatra antsika an'izany foana manao hoe ny finoana de fanehoanany amin'ny zavatra tsy hita zavatra tsy hita nefa asehonao zavatra tsy hita nefa nia ataonao hita zavatra tsy hita nefa ataonao hita zay ny atao hoe finoana vision ny anaran'izany imagination ny anaran'izany ary dia na dia andatsaka ranonorana azy Andriamanitra eto andatsaka ranonorana amin'ny tany satria tao anatin'ny 3 taona sy tapany de tsy nisy orana teto amin'ny tany tsy nandatsaka ranonorana ny tany vokatry ny tenin'ny Eli-paminany hoe raha tsy araka ny teniko ihany de tsy isy ranonorana ilatsaka amin'ny tany de tsy nilatsaka tamin'ny tany ranonorana 3 taona sy tapany ny antona ny ranonorana ka rehefa andatsaka ranonorana amin'ny tany Andriamanitra de tsy hoe nivavaka fotsiny Eli tsy hoe nivavaka fotsiny Eli fa nisy zavatra zay natao aloha nisy zavatra zay nataony Eli aloha zay vao nilatsaka ny ranonorana ary eo amin'ny 9:7 de hoy izy Mpanjaka voalohany 9:7 ary hoy Eli tamin'ny Aba miakara hihinana sy isotro fa misasasasa izato ny ranonorambe hoy Eli paminany mantsy amin'ny mpanjaka Aba ndany anao mody ndany anao miakatra ao anaty kalesa ndanaingy anao mody fa misasasasa ny ranonorambe tamin'ny fotoana io anefa de mbola tsisy ninina tsisy na de rahoana kely oatra ny tanana anila raha mbola tsisy kanefa de niteny sady Eli paminany nefa nanambara tamin'ny Aba mpanjaka sady izy fa misasasasa ozy izy ny ranonorambe fa ndana mody misasasasa ny olona mijery ny lanitra mbola tsisy ninina kory ny olona mijery ny lanitra tsisy rahoana na de kely ary ny olona mijery ny lanitra tsisy rivotra kory na ny kely ary tsy lombolombona io manko mbo tonga de mba fantatrao ihany hoe hoavy zany orana zany hitanao any amin'ny 3 ora riva any amin'ny 3 sasany eo de fa hitanao hoe ifa hoavy ny orana efa hoavy izy io fa mijery ny lanitra ny olona tsisy ninina tsisy rivotra tsisy rahoana fa nefa Eli paminany efa nahita ny sainy nahita ny masony efa nahita izy fa misasasasa zato ny ranonorambe ozy izy misasasasa ny ranonorambe fa andany anao mody eo amin'ny 9:7 de niakatra hihinana sy isotro Aba fa Eli kosa niakatra teo tapon'ny Karmela de nikohaka tamin'ny tany ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohalana ary izy tamin'ny zatoviny miakara kely ka tazany ny ranomasina de niakatra izy ka nitazana de nanao hoe tsy misy na inona tsisy na inona na de rahoana kely ary hoy izy mandehana koa impito ary noho ny fanimpitony de hoy izy misy rahoana kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy eny amin'ny ranomasina de hoy izy miakaraka lazo amin'ny Aba hoe amboariny kalesinao ka midina fa andreo vao sakany ranonorana ianao ary vetivety de mainty ny rahoana sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorambe nisy zavatra anakoroa mihitsy ao hitany Eli paminany
tamin'ny voalohany aloha dia tsisy ninninina, tsy nisy na dia rahona kely oatra ny tanana ny lara, manga ny lanitra, maina ny tany, makina ny tany. Nefa Eli efa nanomboka nahita ranonorana amin'ny sasasasa, ranonorana amin'ny sasasasa. Zay foana ny teneko amintsika hoe miainga amina vision. Melohany vidiny orambe mivatavatra dia tsy maintsy hitany Eli tao anaty masony, tao anatin'ny saina aloha fa misy ranonorana mivatravatra mialana, misy ranonorana mivatravatra mialana, misy ranonorana mivatravatra mialana. Halleluja. Mila mahita ianao aloha. Ny tena problème maripiny malala isany raha vao tsisy vision mihitsy ianao, raha vao tsy mahita mihitsy ny masonao aloha, raha vao tsy mahita masom-panahinao, raha vao tsy mahita zavatra eo anatin'ny sainao, raha vao tsisy imagination anao, dia tsisy ninninina azon'Andriamanitra tao ary tsy misy fahagagana miseho. Mbola veriko fa tsy vitana fitarainana, tsy vitana ranomaso, tsy vitany mitalao ianao dia hiandry fitseran'olona, tsy possible zany. Mila mahita ao anatinao ianao fa efa misasasasa, misy zavatra mitranga, misy zavatra miseho. Halleluja. Dia lasa Eli nivavaka. Eny teboka voalohany. Rehefa nahita zavatra ianao, rehefa nanomboka nandray vision ianao, dia tsisy ninninona nataonao intsony aloha, akoatra ny hoe ndana mivavaka, ndana mivavaka, andana mekohaka, ndana mandoalika, aza mihain'ny feo any devolontsony. Tady dio tsara fa ny devoly dia miezaka anakana foana, anakana ny zavatra ngeza be tsy ho tonga eo aminao. Averiko, ny devoly dia miezaka anakana ny zavatra ngeza be tsy ho raisinao. Hitady ny fomba rehetra Satana, ahoana ny anakanana ny olona io tsy ahafahany mandray an'ity, ahoana ny anakanana ny olona io tsy ahafahany mandray an'ity fitahin'ity, tsy ahafahany mandray an'ity fahagagan'ity, ahoana ny anakanana an'io tsy ahafahany mandray an'ity fahasoavan'ity. Ny devoly dia mitady ny fomba anakanana anao. Noho izany tsy ilaina mihain'ny feo an'ny olona, tsy ilaina mihain'ny fijerin'ny olona na ny mihain'ny filazan'ny olona. Eli dia lasa nitokana rery nakana tendrombohitra, nivavaka rery izy sy ny zatoviny, nandeha nandoalika rery niakatra tao tapon'ny Karmela, nandeha nivavaka rery, tsy nihain'ny feo an'izaniza hoe anahoana izy ty, ahoana ny fandehany, ahoana ny zao, ahoana ry, ahoana ilatsaka ihany izy ty sa tsy ilatsaka ty orany ty, ahoana ihany fandehany grave ty tany mainty, tsy nihain'inizanizy izy sy Andriamanitra rery. Voavoarayany fotsiny le vision hoe misasasasa ny ranonorambe dia nanomboka izy nifandray amin'Andriamanitra, nifandray tsy nihain'ny feo an'izanizy. Ny problème antsika re havana dia zao, misy fotoana ianao nahazo révélation ihany, nahazo vision ihany, fa ny problème anao lasa ianao mihain'ny feo an'ny olona. Hita pasteur, zay efa nahazo an'le vision fa izao ny tena problème, nisy raha vavy ny teny tampoko, dada toana ny teny tampoko ndray fa misy problème kely ihany izy io, dia zao ndray ny teny dada farako. Lasitsika mihain'ny feo an'ny olona au lieu de tokony hihain'ny feo an'Andriamanitra. Fa ny feo an'Andriamanitra ny tokony henonao. Raha vao nahazo révélation anao dia ny feo an'Andriamanitra ny tokony henonao. Ndana mandoalika satria tsy ny fahavalonao ny anatateraka ny vision io, tsy ny namanao ny anatateraka an'io, Andriamanitra ny manatateraka an'io. Noho izany mila relation, mila fifandraisana amin'Andriamanitra ianao ahafahany vision io tateraka eo fiainanao. Fifandraisana, communion amin'Andriamanitra, communion, fifamatorana tamin'Andriamanitra. Izany ny zavatra ilaina, fifamatorana tamin'Andriamanitra. Lasa Eli niakatra tao tendrombohitra, ary rehefa nanomboka niakatra tao izy dia ambaran'ny Baiboly fa nivavaka izy nandoalika, dia naniraka ny zatoviny
ndanao jereo ny lanitra de lasa le zatovo mijery teny amin'ny ranomasina de tsisy ninina tsisy na de rahona kely ohatran'ny fielatanana an'ila ary de hoy Eli-Mpaminany mantsain' le zatovony izy zany tsy mivavaka ihany izy mivavaka ihany izy niteny le zatovony ndana ihany fampitony mandehana fanroa de fantelony de fanefany fanidiminy any amin'ny fanidiminy mbola tsisy ninina any amin'ny faninenina tsisy ninina any amin'ny fampitony vao misy rahona kely ohatran'ny tanana an'ila any amin'ny fampitony eo anao mila manana faharetana tsy le voalohany de efa nisy rahona kely ohatran'ny tanana an'ila tsy tao amin'ny fantelony na fanroa na fanidiminy any amin'ny fampitony vao misy rahona kely ohatran'ny tanana an'ila any amin'ny fampitony vao misy rahona kely any amin'ny fahafitony zany midika efa mila faharetana mila manana faharetana raha vao nanomboka nandray vision ianao voaray ianao ny taridalana avy amin'ny tompony zavatra hitranga fa ianao tsy maintsy ho lasa any andafy efa nanomboka an'izany ianao any ny tahin'ny tompo anao nde ho any France za de miteny fa misy olona tsy ho tahina mihitsy raha ho any France fa za koa miteny fa misy olona de any ny tahin'Andriamanitra azy nahazo révélation nahazo imagination ianao nahazo vision ianao fa vita trano de mila manana faharetana tsy voatery hoe androany ianao nahazo vision de rapitso ny trano ny tonga misy zany androany izy nahazo vision rapitso ny valim-bavaka mipoka misy zany nefa tsy voatery ho zay koa fa mety afaka herinandro mety afaka tapa-bolana mety afaka ray volana mety afaka telo volana fa mila manana faharetana Eli de nandeha impito naniraka an'le zatovolahy impito izay vao nisy rahona kely ohatran'ny tanana an'ila any amin'ny fampitony Andriamanitra rehefa niteny taminao fa ho vita mariage ianao de tsy maintsy ho vita mariage ianao rehefa nanomboka voaray anao ny vision avy amin'Andriamanitra ny imagination avy amin'Andriamanitra fa vita mariage ianao de ho tanteran'Andriamanitra zany fa saingy zao tsy ilaina mikoropaka mila manana faharetana tsara eo mpivavahana mila manana faharetana tsara eo mpivavahana ny andron'ny tompo rehefa nilaza taminao Andriamanitra fa tsy maintsy hiteraka ianao mbola ho atoroko anareo rehefa avy eo ahoana ny fomba hiaccélérena anafainganana ny valim-bavaka mbola ho atoroko anao zany rehefa avy eo fa za fotsiny teteniny hoe mila manana faharetana rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa azo zazalahy 5 taona taty aoriana vao nahazo zazalahy i Abrahama fa nisy erreurany Abrahama ihany koa fa atoroko anareo ny olany Abrahama atoroko anareo inona ny olany Abrahama na tonga ny valim-bavaka io tarabe 5 taona vao tonga de ho atoroko anareo ny fomba hiaccélérena ny fomba anatanterahana ireny valim-bavaka ireny fa mila manana faharetana tany amin'ny fampitony vao nisy rahona kely ohatran'ny tanana an'ila rehefa niteny anao Andriamanitra fa ho lasa PDG anao de tsy voatery ho rapitso tsy voatery ray afaka 3 andro fa mila faharetana mahafinaritra an'Andriamanitra ihany koa nefa de ozy mivolaza baiboly Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana ny Andriamanitra fa hoe naratsika inona ny zavatra nataony Eli ny accélérer an'ilay fataterahany vision na le faminaniny fa tiako atongavana aloha zany hoe dikan'izany amin'ny fampitony zany de zao mila miaritra tsy teo amin'ny fantelony de nisy rahona kely ohatran'ny tanana an'ila tsy tany amin'ny fanefatra nandoalika hatrany amin'ny fampitony vao tonga ny rahona kely ohatran'ny tanana an'ila Alleluia lesona manaraka
Andriamanitra rehefa manatanteraka ny vision de misy fotoana tsy ndriky tsara tsy voatery ho zay foana akory tsy voatery ho zay foana akory fa misy fotoana miainga amina zavatra kely rehefa nijery anao hitantara io de tsy tonga de rahona be ohatrany camion na rahona be mitakovana fa hoy le zatovy hoe rahona kely ohatrany tanana anila misy fotoana Andriamanitra rehefa manatanteraka ny vision io tsy le tonga de le eritreretinao hoe tonga de misy million be io tonga de misy milliard io tonga de misy trano be miainga amina briky anankiray miainga amina tany kely anankiray 10 mètres carrés misy fotoana Andriamanitra miainga amina zavatra kely anankiray fa kely ny andohana fa ho lehibe indrindra ny hafarana ny vision n'Andriamanitra rehefa manatanteraka izy de miainga amina zavatra kely rahona kely ohatry ny tanana anila izay no hitan'le zatovy eto indraindray tsika misy fotoana mieritreritra hoe diso fanantenana tompo za mba tena mieritreritra hoe tena zavatra ngezabe mihitsy ny raisiko tena zao ny raisiko tena zao fa misy fotoana diso fanantenana tsika satria tsy zay ny fiasan'Andriamanitra tsy le tonga de ngezabe araky ny eritreretinao tsy le tonga de le tsena be magasin be araky ny eritreretinao misy fotoana Andriamanitra miainga amina zavatra kely miainga amina zavatra kely fa kely ny andohana fa ho lehibe ny fiafarana rahona kely ohatry ny tanana anila Jesosy rehefa nampitombo mofo 5 sy azan-drano de mofo anaky 5 de azan-drano anakoroa ny olona mihinana de olona 5,000 mahery lehilahy fotsiny 5,000 tsy aza mambehivavy tsy ny kotina zany hoe raha le mofo reo zany mofo 5 reo ny kotina de mofo ray an'olona 1,000 mofo ray an'olona 1,000 de azona kotina am'zany fa tena kely zany fa Jesosy rehefa manao zavatra Andriamanitra rehefa manao zavatra de misy fotoana miainga amina zavatra kely fa iny zavatra kely iny ny tonga zavatra ngezabe ary nisy fotoana Jesosy nampianatra an'zany ny finoana ozy izy de ohatran'ny voatsinampy ainao zany voatsinampy zany zavatra farany kely tsy hisy ohatran'ny silaka okory zany tsisy ohatran'ny akikely tanana kely tsisy zany voatsinampy zany zavatra vo kely de noarany Jesosy amin'iny ny finoana fa avy eo izy rehefa maniry ny voa kely iny voatsinampy iny de misy raviny de misy tahony de maniry de lasa raviny ngezabe de azony voromanidina hipetrahana Andriamanitra rehefa manao zavatra de misy fotoana miainga amina zavatra kely ny andohana fa inona ny atao afahana miakselerer azy inona ny atao afahana manafaingana n'ilay vision mba ho tanteraka inona ny atao nataony Eli de zao eo amin'ny 2:7 ary no fampitony de hoy ilay zatovy misy rahona kely ohatran'ny tanan'olona miakatra avy eny amin'ny rahona de hoy izy miakaraka lazao amin'ny aba hoe amboarany kalesinao ka midina fandrao voasakan-dranonorana ianao ary vetivety foana de mahitany rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorambe inona nataony Eli raha vao nisy zavatra kely teo nataony Eli vao maika noamafisiny tamin'ny aba-mpanjaka andany angena tenenao mpanjaka fa ho voasakany ranonorana izy ho voasakany izy fa tena mafy be ty ranonorana indray mandeha ty sady isy tadio mahery vaky isy ranonorana ifofofo isy rivotra mahery vaky ka mety ho voasakany eny andalana izy fa teneno malaky izy andana aingana ho ny mody hoe no amafisiny tsy nianahana vo hita nylay rahona kely de ny vomaika ny tazoniny le finoana izy tsy niteny hoe io fotsiny ve de mahavita inona ty fotsiny rahona kely ohatrany tanana anila ve de io ve de inona io ve de avotony tany io ve de mba hiteraka orana non tsy zany
fa vao nahita an'iny izy tonga de ay sanomboko ty lasa zao tonga de homany préparé ny zavatra rehetra homany ny zavatra rehetra andeha ty raharaha ty tsy voasakana tsony ty raharaha ty alefa soaingina niaraka teo vetivety foana de nisy ranonorambe mainty ny rahona ny lanitra de nisy rivotra mahery ny sasasasa ny ranonorambe telo taona sy tapany inona ny nataony Eli de nanome voninahitra n'Andriamanitra nataony Eli de nanome voninahitra n'Andriamanitra vao makana sehoany teo masony aba-panjaka fa isasasasa ny ranonorambe ho voasakana ianao eny an-dalana tsy nanome tsiny an'Andriamanitra Eli hoe Andriamanitra de raha hoana kely oatra ny tanana an'ile ve de avita inona io ve tompo de avita inona non eto fampianarana omena antsika mahaiza misaotra an'Andriamanitra mahaiza manome voninahitra sy makasitraka an'Andriamanitra vao misy zavatra kely hitanao fanipotra ohatra hoe sony 12 no ilaina ka sony eny président fokotany no vao vita tonga de misaora an'Andriamanitra misy dossier 13 no ilaina fa dossier anankiray mikopianao no mbola vao vita tonga de nikopianao vao vita iny tonga de isaora an'Andriamanitra Jesosy rehefa nampitombo an'le mofo 5 sy azan-drano roa de tsy nametsy ny tompo hoe ty mofo 5 sy azan-drano roa ty ve de avita inona vao ray an' Jesosy le mofo 5 sy azan-drano roa de ozy izy voalaza amin'ny baiboly nisaotra an'Andriamanitra Jesosy nanome voninahitra ny rainy izy no raisiny le mofo de nisaotra an'Andriamanitra ary tao arina ny vavaka fisaorana ny zaraina ny mofo omby tonga de iny izy ty nahavoky olona tsy omby 5,000 nahavoky olona 5,000 mahery tao anatina mofo 5 sy azan-drano roa kely halleloja zany rehetrarehetra zany mila takatsika tsara zany inona ny zavatra nitranga Eli mpaminany de navita ny saotra an'Andriamanitra nanome voninahitra n'Andriamanitra vao hitany fotsiny hoe nisy rahona kely de tsy nametsiny an'Andriamanitra izy taiza ny olany Abrahama fantatrareo ve ny problème ny Abrahama na tonga valim-bavaky Abrahama taraiky be Andriamanitra efa nampanantena azy tamin'izy fa 570 taona 75 ans Sara 65 ans 520 taona ny teny tamin'ny Andriamanitra fa azo azy izy iteraka izy azo zazalahy izy iteraka izy mifady zay ny afatra Andriamanitra taminy inona ny olana fantatrao ny olany Abrahama na metsiny an'Andriamanitra rehefa mamaky ianao ny Genesis 5:12 de fanomeza tsiny an'Andriamanitra ny nataony Abrahama eo amin'ny Genesis 5:12 hoy Andriamanitra mantsy azy andiny voalohany rehefa afaka zany de tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama izao ny faapinganao sy valim-pite lehibe indrindra ho anao ary hoy Abrahama Jehova tompo inona nomenao aho fa izaho mandroso fanterana nefa tsy manan-janaka ary ny tompony de Eliazara avy any Damaskosy ary koa i Abrahama indro zao tsy nomenao farandimby jerenao fanomeza tsy ny nataony Abrahama an'Andriamanitra indro za tsy mbo nomenao farandimby tsy mbo nomenao zanaka tsy mbo nomenao taranaka iza moa zany ny andimby hafa reo mpanompoka reo any andovay tsy mbo nahazo zaza ka indro ny anankiray amin'ny atao trano toy izako 13 ka indro ny anankiray ny atao tranoko ny andova ary indro ny tenin'i Jehova tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa zay ateraka ao ihany de izy no andovanao alleluja ny zavatra nitranga nataony Abrahama de ohatrany nisy fotoana te ametsiny an'Andriamanitra eo amin'ny andininy voalohany de ozy izy Andriamanitra mantsy azy hoe aza matahotra ry Abrahama izao nampinga anao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao Andriamanitra no niteny fasy ny tenany Abrahama zany valim-pity anao zany ho apinga anao zany ho aronao
raha za zao nytenenan'andriamanitra zany tonga de amen 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 misaotra jesosy amen amen raha za nytenenan'andriamanitra zany mivantana tonga de amen tsisy farany ny any Abrahamako famomezatsiny eo amin'ny 15 indro zao izy tsy mbo nomenao farandimby ka indro ny anakirany atao tranoko no andova somary fanomezantsiny Andriamanitra ny teny aminy Andriamanitra ny laza azy fa zany valipitio anao zany apinganao zany hitanao tokony tsy anaina amin'ny amainina sy misaorana zany misaotra tompo misaotra anao matoky anao tokony zany nataony Abrahama fanomezantsiny reny teneniny zany na tonga ny hoe 520 taona tatio arina vao niteraka ny Isaka izy tateraka ihany le faminanina tateraka ihany le vision ozy izy eo amin'ny andininy fahenina ary nino an Jehova izy ka dia nisaina ho fahamarinana izy nge nino an'Andriamanitra ihany le vision tao ihany fa tara 520 taona tateo arina vao tateraka tara satria fantatra ve le antony le vision teo fa tsy nahay misaotra tsy mahay makasitraka tsy mba naina ame voninahitra an'Andriamanitra fa te ametsiny an'Andriamanitra any ka tara be vao tateraka ilay vision ilay fahamarinana tateraka ihany le izy fa 520 taona tateo arina ary be da be ny kristiana tratran'izany ianao rehefa tsy mahay mame voninahitra an'Andriamanitra de mety ho tateraka ihany le vanim-bavaka fa tokony ho vita tokony ho tateraka ao anatin'ny 2 volana lasa 20 taona vao tateraka zany nge navony zanak'Israely le vision men'Andriamanitra zanak'Israely meko anareo ny tany Kanana tonga dronosy tately 70 andro nareo de tongany tonga de mandova fiainana vaovao nareo après 40 jours nareo tonga ao tonga de mijinja tena tonga de mahazo vary mahazo an'ity mahazo 70 andro zany anokatra ny lalanareo Jehova 70 andro inona nataony zanak'Israely tsy mba nainy saotra tsy mba nainy deran'Andriamanitra misaotra tompo efa sokafanao tokoa ny ranomasina mena tafitsy zay ho lasa zay satria ianao ny Andriamanitra hitan'izao Andriamanitra mpanao fahagagana hitan'izao Andriamanitra mpanao miasa tsisy masakany fa inona natao nanometsiny am'izay ry zareo nomboka nametsiny de monimonina na Léonard ngaverina tany amin'ny tany Egypta iza no nitondra ny niakatra tate maty tsabatra ty zay nga tsisy fasana tany anefitra monimonina teo reo aleone iady manompony Egyptianina ozy Andriamanitra tesitr'Andriamanitra zao hoy Andriamanitra ho tateraka ny vision ho tateraka ny vision tsy maintsy tonga any amin'ny tany Kanana nareo fa saingy zao au lieu de tokony tonga nareo 70 andro de 70 taona nareo vao tongany tokony 70 andro nareo Andriamanitra de ho tongany de ho toko 70 taona nareo vao tongany ary ny monimonina sy nametsiny anareo namotsy fotsiny anarakireo Jehova ho aringa côté anefitra ny monimonina tsy mba nainy saotra de nisy retara le valim-bavaka tara 70 taona vao tateraka inona ny atao raha vao mahazo vision ka misy rahona kely oatra ny tanana anila andana mandeha ndana misaotra ndana mame voninahitra an'Andriamanitra tohizo ny vavaka tohizo ny fanolora-tena manomboka isio ny voninahitra Andriamanitra aza miteny manao hoe ka ty morangadina moa no vitany ty de ahoany ty de ty ve de aza miteny an'izany misaora an'Andriamanitra misaotra anao tompo efa naneo fahagagana anao efa hitako ny voninahitra efa manomboka mipetraka ny zaza atao kiboko vao mareteny fikasana fotsiny ianao de efa manomboka misaora an'Andriamanitra vao manomboka nareteny fikasana tonga de misaora an'Andriamanitra aza mametsiny an'Andriamanitra aza mimonimonina aza miavonavona
na ohatra raha mbola hitanao hoe efa nanateny anao hiteraka ka tampotampoka ndray nandeha ndray ny règle tiazaby menimenina hoe inona ndray rety Jesosy efa mbola misaora ihany misaotra anao atompo efa bevoka foana efa bevoka foana ao arinan'le vision men'Andriamanitra anao fa nivadinao iovo mivadinao tsy maintsy mibebaka mivadinao tsy maintsy manolo tena hitanao izy tao arinan'ilay vision mba nanomboka ny teny taminao amin'izay izy manao hoe mba teneny pasteur anareo mba entiny amambavaka any amin'ny asako dia tsy tokony menimenina ianao tsy tokony amin'ny médecine ianao hoe izay fotsiny ve fa rehefa mba niteny an'izay tonga dia ndana misaotra an'Andriamanitra misaotra anao tompo fa efa manomboka mahatsiaro ny vadiko misaotra eo ianao manomboka misaotra tsy mangataka tsony tsy ndriko tsara tsy mangataka tsony eo vai ny vadiko misaotra anao tompo fa efa niova ny vadiko makasitrika anao fa efa mivonjenao ny vadiko misaotra anao fa efa niova ny zanako vao misy rahona kely ohatra ny tanana anila dia manomboka manome voninahitra an'Andriamanitra fa navoan'i Abrahama 5 taona tateoriana vao niteraka n'Isaka zany hoe nisy retard 5 taona tsotra le antony i Abrahama olo finoana ihany fa saingy nany médecine an'Andriamanitra tsy mba nahy nisaotra an'Andriamanitra raha efa nanana baka ianao ka baka aloha ny azonao ka tsy nanana école azo tsony ianarana any amin'ny ambaratonga ambony dia tsotra ome voninahitra Andriamanitra no misaotra anao atompo fa efa nananako mibaka efa zava-dehibe ny zany riavany na mbola tsy anananao arany licence na mbola tsy azonao ny master on to tsy aiko sy ny toy andretraretrany dia efa misaoran'Andriamanitra fa manana baka zay zavatra kely eo am-pelantanana dia efa isaorana izay ny fanatanterana ny vision riavany inona ny efa nananao mety miandry 1 milliard ianao mety miandry 500 millions ianao fa ny am-pelantananao 750 000 francs manombo misaotra an'Andriamanitra misaotra tompo fefa misokatra ny lalana efa nisy 750 000 francs ty mitady 400 millions ianao nefa 1,5 million ny mbola vao hitanao misaotra tompo fefa izy ty efa izy ty Jesosy efa izy ty misaotra anao fefa izy ty mahay misaotra mba hatateraka an'le zavatra ngeza be dia zay kely aloha aizana makasitraka an'Andriamanitra zany ny lalana lalana makany amin'ny fataterahany vision lalana makany amin'ny fataterahany ny imagination anao sy ny zavatra efa noeritreretinao dia mahay makasitraka ny tompony hitantsika aloha faranana ny toroteny sy ny fampianarana raha petso mbola mitoy ny torotentsika amin'ny sabotsy amin'ny 7 maraina tenanao zay vavaka zay tsika ary amin'ity hoe raha volan'ny fananganana ity dia izavara hitsangana amin'ny alalan'ny vision hitsangana amin'ny alalan'ny révélation anananao ndao tsika isaotra ny tompo makasitraka sady zay tompo satria fantatra hoe fa isy zavatra lehibe sady ho ataonao efa isy zavatra goavana sady ho ataonao vao manomboka zay dia efa resy lahatra fa tanao zavatra ny tompo eo amin'ny fiaina tsiry taio reto rahalasina ambaviko reto taio izao fiangonana zao taio reto ankonana sy fianakaviany reto mino aho fa zany fampianarana zany ane anovany fijeriny anovany fiteniny anovany ao anatin'ny sainy sy ny masony ary tonga azy andray zavatra lehibe manomboka androany misaotra Jesosy amen ka izay ny fotoana antsika teto zao andry havana malala mafaly azy zany milaza amintsika fa misabotsy ho avy izao dia hitoytsika amin'izay fampianarana lehibe fampianarana goavana makasika ny atao vision na ny imagination
sy ny fomba anatanteran'Andriamanitra azy. Amin'ny sabotsy avy izao no ianarantsika lalindalina kokoa, misimisy kokoa fa 12 sabotsy fa 12 ny volana novambra izy ty amin'ny 7 ora maraina tsy diso, anaovantsika pratika mihitsy satria mbola veriko ihany tsika mila miaina amina zavatra tena azo tsapaitanana amin'ity fivavahana ity. Tsy atao fivavahana le maniditsidina sy religion fotsiny sy zavatra maniditsidina fotsiny hoe fampaherezana sy vavabavaka fotsiny fa tena zavatra iainanao azonao tsapaitanana miainga avy anatin'ny saina anatin'ny maso dia mivadika zavatra azonao tsapaitanana eo amin'ny fiainanao. Tsy vavaka mbola veriko any tsy vavaka pokaty, tsy le maniditsidina, tsy le vavaka metra tanana fotsiny metra tanana sisy fa vavaka andraisantsika zavatra koavana anatanteran'Andriamanitra ny teniny amin'ny fiainantsika. Ka mampahery atsika menakavy mpanaraka fandarana amin'ny radio sy télé amin'ny sabotsy avy izao tsika no apiatra n'ireny le hoe mahay makasitraka na dia misy rahona kely ohatry ny tanana nila fotsiny ary aloha mitranga dia efa haitsika mamy voninahitra sy makasitraka an'Andriamanitra izany. Amin'io no ianarantsika ny hoe fanafanganana ny fanatanteran'Andriamanitra nireo vision izay efa azontsika sy ananantsika ahoana ny accélérena ary anafanganana ny fanatanteran'ireny amin'ny fiainantsika. Sabotsy 11 novambra amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vahao ny oloko eto Antananarivo eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny rond-point Nambola eto misy azy temple de la foi vahao ny oloko zay eto Jerusalema Karobato ambany atsin'ny commune ary eto amin'ny 3 frères andrefana Ambojanary. Ny tenako ny hitondra fampianarana sy hitondra ny vavaka amin'ny fotoana io. Veloma tompoko. Zavatra nataon'ny tompo tampoka zany mpampianatra ny asako dia rembola frame reny dia kely moa karaha manay fa pastera le teny amin'ny collision mananentana hoe manaova sacrifice, manaova fanatitra ho an'i Jehovah. Dia le teny zany nandoha kely izay teny atanako aloha dia tamin'ny lahady isaorako an'Andriamanitra fa nisondrotra ny karaha manay dia nanomboka nandoha ampafoloka rena tamin'ny lahady fa hatramin'izay tena mahihatra tsy mafoy an'izany ampafoloka reny izany. Dia isaorako an'Andriamanitra fa nanao secrétaire vacataire na baka teo dia hatramin'izay le volany izay manao secrétaire zany ela be vao mivaly fa teo isaorako an'Andriamanitra fa vao nandohan'iny dia mivoaka sahady le volanay voninahitra ho an'Andriamanitra zany. Dia mba efa misy million zany. Ie, volambola tsy niraisiko mihitsy men'Andriamanitra ho anahy. Asiviteko sady mahereza indrindra fian'ny fahasoavana. Taminah zany dia ambarako eto fa za vao roa taona latsaka aloha zay mivavaka tato dia tamin'ny voalohany mivavaka ray volana roa volana tsy mba nanao an'izany ampafoloka reny zany fa fanatitra foana ny nataoko. Dia zany efa natonga mivavaka tato zany le mahay nitoro-ten'ny pasteur manasitrana dia nakatia za be aretina be. Inona daholo ny aretina? Narary rein dia narary fo dia narary ny tension. Anapa-kevitra mihitsy na hoe anao ampafoloka reny anao sacrifice dia sitrana tamiko daholo ny aretina rehetrarehetra. Sitrana rein, tension, vavony, dinona koa maso. Nefa za efa lazain'ny dokotera rehetrarehetra fa hoe jamba dia tena mbe folo taona ny nanana fanafody dia efa tsy nahita amin'ny masonao. Masoko tsy mahita mihitsy dia nareo ary angamba nahita anahy mivavaka tato misolo-maso ohatran'ny loko be foana dia efa tiako efa bolana angamba zay tsy nisolo-maso trony. Afaka ianao zao? Ie. Sitrana ianao? Ie. Asiviteka mafy. Tenen'ny pasteur indray teny amin'ny collégion le farany teo iny hoe zay vonina hiara iasan'ny tompo anao amina million dia manatony ety dia nandeha tany nandeha nanatona fa za tsy nitondra vola tamin'iny dia niampitso maraina ny lahady ny anana teriko tato dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny asako atao aorianan'iny tena tahiny Jesosy. Fosafosain'ny olona sasany ary hoe manao fanafody mihitsy noho ny satria maninona ny azy zany ny tsena mandeha be ny olona tsy mandeha taorianan'iny. Ie. Nefa hatramin'izay ohatra maisamaisa nandeha amin'ny foana koa fa tamin'iny tena nany amidy koa raha fa malafa amina million ato tsy metsika mihitsy ny netako fotrany hoe satria sady manao épicerie manao sakafo
dia tsy mihetsika mihitsy ilay sakafo masaka dia nefa efa nahazo ampinamidy eo dia kaga ny olona sasany mahafantatra hoe nareo izy be olona be nefa nentanareo atao tsy mihetsika mihitsy zao hoe ohatrany le nataony Jesosy azan-drano loso mofo dimy ao maro voky olona 5 a dia mbola misy ambiny 12 sobika ao dia itety afaka ny olona dia mitena ianao mitetehaka ny olona dia te afaka ny olona dia ianao izy tena man'Andriamanitra velona sady tena mahatoko mihitsy fa tsy ny olona fa na fianakaviako ary tena hoe manafinoana matanjaka ianao nefa ianao taloha zay ny manao ody indray lazay fa manao ody ary am'le raha tokony any aminazy ary le olona ny vidy dia mitazana fotsiny dia miverinao amina daholo indray orakoraka mapeza alleluia ienao mety mihitsy izy zao tena mety ka tena manompa ny tompo tena mety mihitsiny lamba any amin'ny jaune ny asako maka an'le lamba be tsy ilainy jaune ireny dia rehefa maka an'ireny aho zany dia tena vao tonga ao amin'le vao miditra ny sécurité aloha dia ampidirin'le sécurité dia vao tonga ao dia tsisy lamba tozy izy le mpamoaka an'le lamba tsisy lamba ozy izy tsisy lamba tsisy rehetrarehetra dia ohatran'le teny ny collision miny mihitsy ny nandrasany fa herinandro taprian'iny collision miny dia lasa amin'izay ahako nakany amin'ny orinasa io dia rehefa tonga tany amin'ilay orinasa dia mivoaka teo daholo le lamba be da be reny nefa talohan'iny zany ianao ampifilafilainy zareo tsisy ninina mihitsy zareo tsy mendry zareo entana le fibranina fleuri be reny mivoaka teo daholo dia ozy ty Jesosy tsy maintsy anao ary eto fa za mpiara-miasa aminao fa asehoy mivonahitra ao fa tsy maintsy anary eo tamy avany amin'izay le vazaha madamy vola ozy izy maka andreo etandreo mantsy anao io mantsy ana io tena hainareo ny entana valerana rice sprinter zany fa tena rice sprinter a million 2 millions million taorina le tena mikole nefa tam'izay ohatra tsy de nisy an'izay tsy nisy mihitsina tena mody foana dia mitomany foana hoe tena mody foana any vato aho maka an'izany etan'izany miala eny alakamisy mifenao rivo tomany foana tsy mendry zareo entana foana fa taprian'iny tena rice sprinter ny lamba tonga tao an-tranonay avy eo tsy vita an'izay fa avay daholo ny lastika dentelle fond de conne netiky nody tao an-tranonay tena fitahiny Jehova mampanankarena tena mampanankarena eno zao a io ranomasonao io tena ianao zay ny eo aniranao io ranomasonao io e ho avadika Andriamanitra fifaliana io e zay minao za manao amainina mafy efa tsy mitomantso zany efa tsy mitomantso tsy mitomantso faly be tena efa nateriky daholo zay nalafa aza kosa aloha tena tsy mihinana ny en Jehovah zany mihitsy zay laviko rehetrarehetra dia asoriky tiany ianao tena za zany tena ao ambadiky ny io fiarahanao miasa amin'Andriamanitra io fa tena tahin'Andriamanitra fa zay pastera tena trano azo ny toranay alohan'ny idiranay teto amin'ity toeranyity trano azo zoko mivadiky moa manam-bola dia zay tsy manana dia niandry trano ny zoko mivadiky nanaovany trano azo dia mipetraka tamin'ny trano azo dia rehefa niala tao an'ilay trano azo zay dia nisy fanaitanana tsadidiko tsara be vokan'izay zanako 12 taona 12 taona zay 10,000 ny tany anaty poketrako fa tena mandeha tongotra tonga aty fahateriko an'Andriamanitra mandeha tongotra indray amody any an-trano fa tena manana trano be zay manana tany be zay efa nahazo 4 be zay tahin'Andriamanitra zay miaraka nahazo tany nareo nahazo trano nareo nahazo 4 nareo ie 4 mbola nahazo an'izany entana rice sprinter miaraka lastika sy ndratra orakoraka tavamana mafy hitsindrany aminao koa zany ozotra rehetrarehetra zany ianao tratran'ny fanelykiliana io fotoana isandratanao androany amin'ny anaran'i Jesosy maherezindry vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tantety tsy mba Aku nanisik, aku yang